Ry malala ny tompo dia mbola faly miara-patsika indray ny tenako ry havako amin'izao ora sy fotoana izao. Dia hiteny amintsika indray ny tompo. Ny hafany dia ny hoe miverena aminy hoy ianareo, miverena amin'iray ianareo. Mialohan'izany dia endaontsika hivavaka ry havako malalako. Anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra ry Kristy zokinay malala. Mankasitraka anao ny amin'izao ora sy fotoana izao. Te hilaza ny hafatrao indray anao mireto malala anao. Te ny fiverenana aminao. Mitenena ary amin'ny vavan'ity mpanomponao Jesosy ary ao ka tena takina tanteraka ao ambadika ao Tompo. Izao dia fitaovana ihany taky ny angady. Fa ianao no mampiasa dia mitenena Tompo ary ao ka ny fanahinao hiasa mahery ao anatin'ireo izay mihaino. Ao ka ianao ilay mahay ny zavatra rehetra Tompo no ampitsahatra ny zavatra rehetra ahafahana tena maheno anao. Ny fanahiana rehetrarehetra ny amin'ny mety hoe fotoana mihazakazaka, mety hoe maika anao zavatra. Ianao mahay ny zavatra rehetra no angatahanay Jesosy andaminay izany. Na manajanona ny segondra sy ny ora ary dia hainao. Dia ao karizay Tompo haka fotoana hiainona anao. Dia mitenena fa voninkaina anao izahay mpanomponao. Sotra Tompo malala. Amen. Ianomboako azy ry havako malala dia tsaroana nisy namana izay, namanay tamin'izay mbola nianatra, mbola mpianatra dia hoy izy hoe resaresaka momba an'Andriamanitra toy izay dia hoy izy hoe za reto tena tsy samaka ny am-piangonana intsony dia gagizay. Tsy samaka ny am-piangonana intsony hoy izy satria tena menatra an'Andriamanitra fa ny zavatra nataoko izay dia hoy izay hoe tena tezitra amiko izay Andriamanitra fa menatra tsy ho any intsony dia nampahirizina teo moa izy dia tonga amin'izao fampianarana izao izay nataon'ny Tompo. Ataon'ny boky hoe maro ihany koa izao ny olona mety manao tahaka izany. Fa mba lazao ry ka, lazao izay mba tiako resahana amin'ireny olona ireny. Dia ndao resintsika raha ny havako malala. Ndao resintsika raha ny momba an'ilay zanak'Adala. Ry havako mbola tsy nahita tao amin'ny Baiboly hoe Jesosy raha toa ka miantso ny olona dia miteny izy avy eo hoe ianao tena izao no nataonao. Ilay zavatra natao iny tena tsy mety mihitsy. Ianao tamin'ilay nanao ohatran'izao ianao dia izany ve dia mba mety. Tsy mba nanao an'izany mihitsy ny Tompo, tena mba mandinika amin'ny Baiboly any ohatran'ny tsy nahita ny Tompo niteny tahaka izany ary havako malala. Isika olombelona ny tahaka izany. Na mifoana amintsika izao ary ny olona izay mety nanao ratsy antsika dia mbola miteny antsika tena izao kosa ny nataonao tena izao tena tsy mety. Izay maha olombelona antsika fa ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerin'ny olombelona tsy mitovy ry havako amin'ny Samuela 1:27. Dia tamin'ny Tompo hijery an'ity zanak'Adala ity ny tenako ry havako hozaraina amintsika rehetrarehetra dia tahaka izany mihitsiny. Matoa izy nanao ity fanoharany amin'ny zanak'Adala ity fitiny kely ny momba ny zanak'Adala. Nisy lehilahy anankiray zafady ry havako nanan-janaka roa lahy. Dia hoy ilay faralahy mantsianan'ilay rainy. Dada, zarao ny fananana. Dia mbola eo tsara ianao dia zarao ny fananana. Dia nahagaga tsy nisalasala tokoa ilay ray fa nizara ny fananany. Rehefa avy nizara ny fananany izy dia nalain'ilay zandriny ny fananany dia lasa izy nandeha. Delona n'iny tamin'ny fijangajangana, rendrarendra, lokaloka. Izy rehetra mety saritsary ny fahotan'izao tontolo izao. Nandaniny azy.
mazava ho azy lany ny fananana, mazava ho azy tonga ny fahoriana nisy ny mosary. Lany ny vola, ny asa taman'olona izy, satry ny ono ao amin'ny tenin'ny tompo ao mihitsy hoe amin'ny kibony, amin'ny fihinan-kisoa nefa tsy nisy name azy, dia niverina ny sainy. Dia tonga saina izy dia hoy izy hoe zaho aty fadiranovana. Ny mpanompo ny raiko nefa any tena mihinana azy lany ihany. Andeha hiverina amin'ilay ray. Hiverina dia hiteny hoe ray tsy mendrika natao hoe zanakao akory fa raisy tondra mpanomponao dia nanao izany izy ry havako dia nandeha izy. Dia niverina nakany amin'ny rainy izy. Dia no nitan'ilay rainy izy dia akory tsy hafaliany rainy dia niazakazaka ilay ray. Nahita azy. Nandohalika izy dia niteny ray tsy mendrika ny atao hoe zanakao akory inona ry havako mety tsy navita natapitra ny teny akory io zanakadala io fa nofininy rainy izy. Eritreretany hoe olona tany mamosary hoe mamana-kisoa ny ataony. Eritreretintsika ny mety hoe loto ny ity zanakadala ity tamin'izany fa nga ray indrainy izany, nga izany no heverindrainy fa nofininy mamy loatra. Dia aiza ny peratra, aiza ny kapa, aiza ny fitafiana, aingana ilay nafahantsika io vonoy, ndao anao fety fa ity zanako ity efa very fahita indray. Tahaka izany ny ataondray antsika ry havako malala. Tsy mandatsy anao izy, tsy mandatsy anao. Tsy ireo fa ifipetsiny devily satana izy amin'ny teny aminao izany hoe tezitra aminao ange Andriamanitra aza manatona an'Andriamanitra izany intsony fa avy. Dia ho hitanao fa ho saritsaritin'ny devoly amin'izay tiany ianao. Laingana izany, miverena amin'Andriamanitra. Miverena amin'Andriamanitra fa izany no tiany ary ampihavan'Andriamanitra angentsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ry havako malala. Ampihavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Tena mamy ange ny fitiavan'ny Tompo antsika ry havako hoe tena mamy an'ny tena miantso antsika izy ry havako. Anjera ange ny fitalamon'ny amin'ny Koritianina faharoa toko 5:20 mihavana amin'Andriamanitra re ianareo hoe mihavana amin'Andriamanitra re ianareo. Dia izao ry havako malala, izao ry havako malala. Ny fitiavan'ny Tompo dia mihoatra lavitra noho ny fitiavantsika ny zanantsika. Za ry havako rehefa avy nibediny zanako dia malahelo dia manambitamby dia zisiko hoe tsy ianao aneny hoditsiako fa ilay zavatra nataonao dia azon'ilay zanak'ilahy faharoa an'izay dia izy manjana rehefa misy zavatra tsy tiako izay ataony dia izy mantsy hoe maman, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je t'aime miaro ny anarany. Je t'aime miaro. Dia tohizany kely hoe mais pas mais dia izany miteny hoe bêtise. Ary izany mihitsy ry havako. Tsy ny tiantsika no tsy tian'ny Tompo fa ilay zavatra nataontsika. Koa noho izany dia izaho mandeha anare andana mirindrina amin'ny efitrano dia mankanesa eo amin'ny Tompo fa izay no endrasany tenenin'ny Tompo. Tompo ireto avokoa fantatro fa tsy tianao. Efa nentinao tao amin'ny hazo fijaliana ireo dia afaho dia izaho te hiverina aminao. Izaho te azo ilay fiaina mamy tahaka nataony tamin'ilay zanakadala dia ho hitanao fa tena tanterahan'ny Tompo izany. Mibeba ry havako mibeba andramoka izaho fa tsara Jehovah miantso ianao hiverina amin'izy dia aoka ianao atoky izany fa tena tiany ianao ry havako tena tiany ianao ana fifandraisana manokana aminy dia ho sambatra ianao dia ho azy irerian'ny voninahitra ho antsika kosa ny fiadanany. Amen.